Zay no makasika an'indro fa nanao fihetsiketsehana ireo fianakaviana mpandova tompon-tany etsy amin'ny fokotana Antanandrano kaominina Ankadikely Ilafy tolakandro io. Naneo ny tsy fankasitrahany ary ny fahatezerany eo anatrehan'ny fihetsika ataona tompona orinasa vahiny iray moa izy ireo manoloana ny fibodon'ity orinasa ity ny tany izay fanoajaren'izy ireo hatry ny ela lova raha manatsoso tsirakoto arson. Nikarakara fihetsiketsehana ireo taranaka mpandova tany etsy amin'ny fokotana Antanandrano kaominina Ankadikely Ilafy tolakandro. Tanjona ny fanairana ny tompon'andraikitra mahefa mikasika ny hibongerina ataony orinasa lehibe iray mikasika ny tany izay mirefy 30 hektara. Fitsarana tompoko dia efa vita ary efa nisy fitsarana efa taloha fa ny antony hoe azo miverina amin'le mpandova le tany dia lasa forceny zareo fotsiny le izy amin'ny fomba fanaovana anazy izay ataontsika hoe tsy manara-dalàna mihitsy le izy satria na ny président fokotany na ny commune tsy mahafantatra le zavatra ataony zareo sans demande zany izy fa tonga dia petatoko fotsiny le izy dia zay moa tena tsoroko anareo teo nisy hémorragie tonga teo ny hémorragie zay tsy niantso fa dia tonga teo fotsiny zareo mefitra zareo ngamany tonga mbola ataontsika hoe même pas 1 millième le mpandova le olona tokony hoeto reto fa raha hoe teo daholo zareo zay ngamany natahorana zareo hoe zavatra isy eo hikorotana le zavatra nefa zay tsy hanao an'izany satria manara-dalàna zay amin'ny zavatra anananay. Ny fangatanay tompon-tany zany dia zavatra mampalahelo voalohany indrindra aloha dia fanaovan'ny orinasa iray tsinotsinony ny tany razanay zany hoe tany izay efa ny dadabe anay be dia be ny tarana raza be dia be zany mipetraka amin'ity tany ity fasan-drazana mbola eto daholo le zavatra nefa efa vita ara-pitsarana ary mazava tsara ny didina voaka amin'ny fitsarana tao amin'ny fitsarana tampony izay tsy azo ivalozana tsony ary efa namoaka fa nahazo ny juridika zay teo amin'ny sabatra rano fanana tany ka ny zavatra mampalahelo anay zany dia fanaovana anjojay anay amin'ny taninay magaga nefa dia sécurité ny orinasa io no mapaka mpitandro filaminana izay nametraka mpanongeza be hoe tany tsy azo amidy ka mangataka zay eo amin'ny fitondram-panjakana hijery zao raharaha zao mikasika ny tsy fanaovana tsinotsinona ny didina voaka amin'ny fitsarana izay efa tena hoe faratampony tsy azo ivalozana. Io tolakandro tokoa dia tonga teny toerana ny solotenan'ilay orinasa nametraka takelaka lehibe misy soratra manamafy fa azy ny tany. Etsy andaniny tsy nampahafantatra akory ny lehibe fokotany ilay orinasa. Maromaro zareo miverina juridika avoaka tamin'ny 25 juillet mihitsy nampisehoany teo fokotany nangataka lalana izy amefy ny fokotany satria efa mivoaka ara-dalàna ny taratasiny kanefa gaga ihany zay fa misy orinasa manangana plaque tany tsy azo misy fanazy ny tany manatompo dia noho izany ny fokotany zany nandrara aloha amin'ny ara-dalàna anazy tanin'olona le izy mandany fokotany mangataka lalana ahafahana manao an'io zavatra io zay ny anjaran'ny fokotany mampiasa ny lalàna kanefa moa tsy niavina le fokotany tonga dia natao le izy dia hitatsika mipetaka zany amizao dia tsy misavorovoro na ny tompon-tany na le orinasa zany savorovoroo teto amin'ny fokotaninay zay zavatra azo mareto. Araka ny fanazavana nomenanay ny 14 Desambra taona 2024 lasa teo dia efa niakatra fitsarana izao raharaha ady tany zao ka naharesy ary nahazo ny rariny ireo tompon-tany nanao fihetsiketsehany reto izay efa nahazo ny antota taratasy ara-dalàna izay manamarina fa azy ny tany.